Lakamisy kosa raha mipitso dia ivoaka ao amin'ny rapitso indray ny laharana vaovao ny gazety soa laharana ahitana lohateny ny samy hafa ihany koa lohahevitra vaovao-ndao raha antsika ny fintina fohifohy ireo lohateny misongadina. Velona finaritra izany ny lohateny nampitondraina ny pejy lamodiny soa amin'ny herinandro ity fitafiana teny amin'injaika sy manendrika ny rehetra. Mbola lamody be ihany koa ity karazana varinesy koa angamena vava zava-baovao indray eto ny soa andreo mpanaraka tendance toy izany koa ny taotsolomaso hika farany. Ny hatsaram-bika moa dia tsy misaraka amin'ny fitezana amin'ny fahasalamana koa amin'izao herinandro manaraka amin'ny fetin'ny taom-baovao izao dia eto ny soa amintsika ny torohevitra hisorohana ny tsy fahalevona-kanina. Ireo vaovao farany mahaliana maneran-tany kosa no tanterina ao amin'ny pejy fahaefatra toy ny fomba vaovao fampirimana ny fandriana isa maraina fonfo. Mifanaraka sa tsy faly amin'ny fototra ny evina ianao. Izany kosa ny fanontaniana miendrika fitsapana entina ho an'ny rehetra ka ahafantaranao ny mombamombanao. Ny fomba fanomanana ny karazana saosy izany indray no entina ao amin'ny pejy nahandro amin'ity izay anaovana lahatsoratra mbola hitoray teo amin'ny herinandro manaraka fa nisongadina kosa ao amin'ity laharan'ity dia ny aiolina. Farany ny pejy natokana ho an'ny lehilahy dia hitondrana lohahevitra mahakasika amin'ny fananahana ankoatran'ireo lamody ny lobaka karô sy ny solomaso natao indrindra ho andry zareo lehilahy mpanara-damaody.